présente ny vaovao ny mioka ny fahombiazana arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tonga nanatevin-daharana ny hetsika izay notarindreo solombavam-bahoaka ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Mekatso avokoa ny fandehanan-draram-panjakana raha nambaran'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Tsy nanaja ny lalam-panorenana ny didina voakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoy hatrany ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana androany teny amin'ny 13 Mey. Iroso amin'ny fananganana governemanta izy ireo saingy mitaky hatrany ny fialan'ny filoham-pirenena. Manoloana izay famalian'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fitakian'ireo solombavam-bahoaka ireo hatrany dia naneho ny heviny ihany koa ny mpahalalana izay nanaovana fanadihadiana ny tsondriny manokana tamin'izany ny fanendrena ny praiminisitra sy ny fananganana ny governemanta. Arahanao anatin'ny matoan-dahatsoratra ihany koa ny tokony ampiatoana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina noho ny tsy mbola nananganany hatramin'izao ny Haute Cour de Justice araka ny andihany fa 17% amin'ny lalam-panorenana. Farany any ivelany dia nanao fihetsiketsehana manerana ny Frantsa ireo andian'olona manohitra ny politika ara-toekarena sy ara-tsosialy izay aroson'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron. Fihetsiketsehana izay nitarihan'ireo fiombonana sendikaly antoko politika mpanohitra sy fikambanana. Nitsipirian'ireo vetrany. Miarapa tompoko kilasy tompoko vafaly tafaraka aminao indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ary sainam-panazana ianao naraka izany hatramin'ny farany isa-tarantsika izany avetrany ny pejin'ny politika tonga maro hatrany teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nanamafy ny tolona ho an'ny fanovana ny vahoaka malagasy tamin'ny ity androany ity. Tonga nanatevin-daharana ihany koa ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Mekatso avokoa ny fampandehanan-draharaha raha nambaran'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana teny an-toerana ary Élysée Andremana tena soa. Fenoipika ny kianjan'ny 13 Mey tamin'ity androany ity nandritra ny tolona ho an'ny fanovana. Tapaka ny lalana vokatra izany. Ny filaharana filanjana sorombavety no nanamboana ny fotoana. Nandraisan'ireo sendika fikambanana maro samihafa ary antoko politika anjara toy ny antoko malagasy miara-miainga. Tonga nanatevin-daharana ny tolona tarihan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra toy ny avy any Melaka, Toamasina sy Mahajanga. Mahatonga Mokotara mihinana lana tao Mahajanga. Voalohany ny hoe lany tamin'ny antoko mapara izay dia efa nanelingelina an'ireo. Faharoa manaraka an'izay ny tolona ataontsika malagasy amin'izao fotoana dia tsy hoe tolona fotsiny akory faly tamborona ety amin'ny 13 Mey fa ny tolona dia mila fanovana satria mahantra loatra amin'ny malagasy. Ambaratsika ambaranay ianareo vahoaka fa ny mera rehetra ao anatiny faritsy Melaka dia manohana nareo tanteraka nareo vetivety fikolo. Tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpanao gazety mpanentana eo anivon'ny miara-manonja ary nandray fitenenana ny amin'ny toe-draram-pirenena misy ankehitriny. Teo ny avy amin'ny Free FM, ny Viva ary Andra Arson avy amin'ny Cool TV FM. Izao ihany miava-dehibe indrindra dia fahitanatsika mbola voninahitra maro be toy izao. Ary izao fa voninahitsika izao no mitondra
maneo amin'ireo tonga ireo zay efa misy fahatsika efa eny fa ampy zay averena re mikasy tanteraka ny raharam-panjakana mihidy ny ministera rehetra ary toy hatrany hetsika etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey fa ihany koa any amin'ny faritany 5 manomboka ny alatsinainy izao mandra-piala ny rajonary-mampianina hery eo amin'ny toerany raha ny fanazavana ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ministra rehetrarehetra dia mikatso tanteraka ny ministera rehetrarehetra mikatona tsy misy ministera miasa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny latsinainy mandra-pialany hery rajonary-mampianina fa manomboka amin'ny latsinainy manambara pademasy zay orentany rendanitra fa mitola tompoko vavy sy tompoko lahy eto amin'ny 13 Mey any amin'ny faritany anankidimy faritany Tamatavy, Fianarantsoa, Mazenga, Dego, Tiliara dia hetsika indray mandeha koa ampiseho amin'ny rajonary-mampianina fa tsy ilainy vahoaka malagasy izy tompoko lahy sy tompoko vavy ary afaka manao hetsika koa any amin'ny distrika sy amin'ny région rehetrarehetra. Tsy nanaja ny lalam-panorenana ny didina voka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay no fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey hatrany hiroso amin'ny fananganana ny governemanta izy ireo saingy mitaky hatrany ny fialan'ny filoham-pirenena Onona Saina. Fandresena amin'ny ampahany izay no andraisan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny didina voakany teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly vala ny fitoriana napetraka ireo solombavam-bahoaka 7 teny amin'ny HCC Amboda ny 15 ny volana aprily lasa teo. Didy izay tsy araky ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana raha ny faneho-kevitra izy ireo ary rehefa tafajoro araky ny didina voakany HCC ny Haute Cour de Justice ny filoham-pirenena no hotoriana voalohany. Ka nivoaka didina omaly dia ny teny voalohany tenena amintsika aloha ny teny voalohany amin'ny tenitsika aloha tsy mahafapo atsika mihitsy ny didiny ary tsy mahafara atsika. Mety misy apahany kely afahantsika manao zavatra sy manova ny fitantanana ny raharam-panjakana fa amin'ny ankapobeny tsy namaly ny etaetatsika teto amin'ny 13 Mey ny didiny maly ny zavatra nangatahantsika tany amin'ny HCC dia nazava tsara miala rajao amin'ny alalan'ny déchéance. Dikan'izay tolo lôjika amin'izany dia tsotra tsy legitima tsony ianao ingay era rajonary-mampianina na tsy déchu azy metraka requête en déchéance contre les députés nanao kolikoly izay manomboka amin'ny latsinainy tompoko vavy sy tompoko lahy petraka ny Haute Cour de Justice dia rajonary-mampianina nitoritsika voalohany amin'ny fahotana sy heloka rehetrarehetra vitany tamin'ny vahoaka malagasy. Irosona ny fananganana ny governemanta ho hiatrany ny fanazavana saingy tsy atao ankamena sy kitoto ny fanaovana izany. Olona vonona anao ny fanovana sy anarina ny firenena no apetraka andrafitra izany governemanta izany. Ny governemanta zay eo dia governemanta mahavita azy ary manana pouvoir rehetra fa tsy mbola alokalofan'ilay olona ao ambony eo. Zay no tatafintsika ary mahatonga antsika hoe ny tolona tsy maintsy mitohy. Ny député ho an'ny fanovana no mananjo tanteraka amin'ity lalàna ity aneny zay prime ministre ho apetraka eo fa tsy ianao intsony no manodeza. Olona mendrika an'izany fanovana zany no eo fa tsy olona tendrotendrena fotsiny koa tsy hoe miananakatsika dia ambodepona ho hitantsika hoe olona tena ho an'ny fanovana zany. Mipetraka hatrany ny fitakin'ny antoko malagasy miaramiainga ho ny solombavam-bahoaka Volaingo Marie Thérèse dia ny fitakina ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany. Izay solombavam-bahoaka malagasy miaramiainga dia mitaky mandrakariva ny fametram-pialan'ny filoha hery rajonary-mampianina satria izany dia zavatra efa nitakiana efa ela. Io anatin'io didy io ny fanaovana ny fifidianana mialohan'ny fotoana mety aminay tsara izay satria efa nitakianay izany fa eto dia tsy ampy ny fialan'ny governemanta fotsiny
fa mbola takinay ny fialan'ny filoha Erazonary Mamplianina amin'ny toerany na fametram-pialany zany na fanalany ny ACC azy. Miandry ary mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy ny amin'ny toy ny toe-dram-pirenena taorian'ny didina voaka ny ACC ny andro ny omaliny. Anam-pahendrena sy ametraka ho ambony ny tombotsoan'ny firenena ve ny filoham-pirenena sa hanao ny fomba rehetra hijanonany hatrany eo amin'ny sezany. Andrasana ihany koa ny fahasahin'ireo solombavambahoaka mijoro marina amin'ny lokona halany azy tsirairay avy taorian'ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io. Fa ho an'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara manomevana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tokony ho hita taratra tamin'io fanapahan-kevitra io ny sazy izay omenan'ny filoham-pirenena amin'ireo fanitsahana ny lalàna izay nataony nandritra ny 9 taona nitondrany saingy tsy mbola hita aloha izany hatreto hoy ny SMM Lili Rapiata. Nanao hevitra mikasika ny fanapana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana omaly mikasika ny fitakiana napetraky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ihany koa ny syndicat ny mpitsara amin'ny malagasy. Ho azy ireo tsy hita taratra ny finiavana nasaza ny filoham-pirenena tamin'ny fanitsahan-dalàna nataony. Zavatra nagaga dia izao tena nilaza ny ACC fa tsy nanaraka ny lalam-pandrenana ny filohan'ny repoblika ary tena tsy vitany ny nametraka ny haute cour de justice io. Noho izany dia tokony ny sazy ny raisina ny fandraika amin'izay dia ny déchéance dia eo tsika rehetrarehetra ny gaga satria tsy déchéance natao fa fandravana gouvernement. Dia gaga zany tsika hoe lalàna vaiza no noforon'ny ACC. Lalàna avaiza no manome ny ACC alalana andravany gouvernement izay atao hoe motion de censure anaovana an'izany raha ohatra ny assemblée kanefa dia ny ACC no nanonona an'izay. Ny 14 amin'ny fanapahana io ihany koa no isan'ny beady hevitra ny mpanara-baovao taorian'ny famoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io didy io. Endrika fanitsahana lalàna ataon'ny HCC io andin-dalàna io raha ny hevitra ny syndicat mpitsara eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsisy ny accord politique ao anatin'ny 10 andro dia manakera avy hatrany ity didy ity. Tiany tenenina zany dia io didy io dia tsy manakery raha ohatra ka misy ny accord politique. Taiza teto ambony tany nisy an'izany hoe didy mpitsarana dia hiantona na tsy anakery satria misy ny accord politique. Andrasan'ny maro ankehitriny ny fampiarana io didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana io. Fa naneo ny heviny ihany koa ny mpahay lalàna Jinandriamaolo mikasika ity toetra raha ity notsindriny manokana tamin'izany ny fanendrenana ny Prime Ministre sy ny fananganana ny gouvernemanta. Ny Antsipririn'izay arahana amin'ny Gaëtan Andrianatsilavo. Hitondra fitoniana manoloana ny crise politique eto amintsika ve iny fanapahana navoaka ny ACC omaly iny? Io mifantanina napetraka tamin'ity mpahay lalàna ity. Izay no irariana ho izy satria misy ny lalakizorana mazava ahafana mivoaka ny fikorontanana dia ny fanendrenan'ny Prime Ministre, ny fananganana ny gouvernemanta ary ny firosoana amin'ny fifidianana. Mazava tsara ho izy ny fomba anendrena izay ho Prime Ministre. Ny olana teo aloha dia nampifangaroana ny fomba fanolorana ny Prime Ministre sy ny fomba fananganana ny gouvernemanta. Tamin'ity zany tena navahana tsara hoe ny Prime Ministre dia miainga amin'ny ataontsika hoe le maro anisa tamin'ny fifidianana na alàna solombavambahoaka betsaka indrindra. Fa kosa amina rindran-damina régime parlementaire ny gouvernemanta dia tsy maintsy miainga amina ataontsika hoe raha manana majorité absolue le antoko tsy voatery izy ny anao fifampararahana amina antoko hafa. Fa raha tsy manana le majorité absolue izy eo amin'ny fitantahana ny fanjakana dia manao izy fifanarahana la politika amina antoko hafa mba ahafahany mampandany ireo lalàna. Eto zany izy dia mitsotsorona kokoa arakaraka n'ilay ataontsika hoe ilay valim-pifidiana miainga amin'ny didy mpitsarana ny fifidianana solombavambahoaka no andrafitana ny gouvernement. Razoina zany fomba fanaoan'ny Allemagne tsika miteny zao grande coalition mitranga antoko mpifanandrina anankiroa fa mifanaiky mifanaraka manao fifanarahana politika ny bureau politique andreo antoko ireo ny akavisakavahana na dia mifanohitra fa miara-mitondra ifanekena fa Angela Merkel no antoko no entiny no nahasolombavambahoaka maro anisy indrindra tamin'ny fifidianana. Izy zany no manolotra amin'ny Prime Ministre, ny gouvernemanta kosa dia iara-mitantana
irana no zany mirafetina araka ro antoko politika dia ny akavitsaka vahana zany dia manome an'ilay ataontsika hoe arakaraky ny tanjaka le antoko ny fandrafetana ny gouvernement. Manoloana ilay hoe maronisa sy ny tsy maronisa nilaza ity pahalalana ity fa tsy ny olona no isaina fa ny lalàna no ampiarina ary tokony ekeny rehetra izany. Ny 3 ny 7 ny ataontsika hoe manisa olona tsika hoe manisa ny solombavam-bahoaka amin'ny anarany tena ny manokana fa raha vakina ny 2 ny lalam-pandrenana dia mametraka mazava tsara fa tsy mahazo manao fivadiana politika ny olona zany hoe rehefa lany ianao mianarana antoko X dia mijanonao ianao mandrapitapitra ny toam-piasana iasanao. Raha lany ianao amin'ny antoko Y dia mijanonao ianao mandritra ny fimpitoana iasana. Raha zoina zao ny solombavam-bahoaka 7 raha zay no filazantsika na filazany eo amin'ny ataontsika hoe amin'ny filazam-baovao azy ny roa antoko roa raha raisitsika amin'ny isan'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny fifidianana ireo no amaronisa satria raha raisina zany dia ny antoko TIM, ny antoko mapahana, ny VPMMM zay fotsiny no atambatra dia efa any amin'ny mahery ny 20 araka le didy mpitsarana voaka tamin'ny 2014 ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny antoko ireo. Zany hoe moramora kokoa zany le fifampifehezana zany hoe raha tsorina zany dia tokony arakarak'izay tanjaka le antoko zany ny toerana ary na le ataontsika hoe ilay ministère de souveraineté ny ary dia araka n'ilay tanjaka le politika raha jerena ihany koa satria ny fanendrena ministère de souveraineté dia mbola miainga ihany amin'ilay didy mpitsarana tamin'ny 2014 mamaritra hoe iza ro antoko lany tamin'izany fifidianana izany. Antenaina araka izany fa hitondra fitoniana eto amintsika iny fanapahana navoaka ny ACC iny. Mbola anatin'izay tontolo politika izay hatrany dia nanaitra ny maro izay no azo anambarana ny fanapahana izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny zoma hariva teo iny mikasika ny fitoriana izay napetraka ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Tagin'izy ireo anatin'izany tokony ampiatoana ny filoham-pirenena noho ny tsy mbola fananganana hatramin'izao ny haute cour de justice araka ny lazainy andininy fa 720 amin'ny lalam-panorenana ny raha ovetrany ary ny matoa an-dahatsoratra ny fanoratana. Mbola navotany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fandroany indray ny filoha Rajaonary Mampianina Hery ka tsy nisazy voasoratra ilay lalam-panorenana araka ny andininy fa 720 no nampiarina fa toy izao. Tsy maintsy ravaina ny gouvernemanta mahafaly. Ny Premier ministre de consensus dia miainga amin'ny andininy fa 420 ao amin'ny lalam-panorenana. Izany hoe ny hery politika nahazo ny solombavam-bahoaka be indrindra araka ny are laharana fa 220 tsipika CES tamin'ny 9 febroary taona 2020 tamin'ny fifidianana no manolotra ny Premier ministre. Ny gouvernemanta dia arakaraky ny tanjaky ny hery politika avy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka koa ny fizarana azy. Izany hoe ny mapara sy ny TIM aloha no azo ny maro anisa indrindra avy eo ny antoko malagasy miara-miainga ny araka isika sy ireo tsy miankina. Tsy afaka manala ny Premier ministre sy ny gouvernemanta ny filoham-pirenena, tsy afaka mandrava koa ny antenimera-pirenena izy. Mila atao ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany ny fifidianana amin'ity taona 2020 ity. Izany hoe tokony amin'ny volana Jolay na Septambra amin'ny taona 2020 ity. Raha ilatsaka ho kandida ny filoham-pirenena ankehitriny dia tsy maintsy miala amin'ny volana Jona ho avy izao. Amin'ny mahadidy sy fanapahana tsy azo ivalozana ny navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, tsy maintsy hiatra izany ireo fepetra ireo. Raha tsy mahita fifanarahana politika ao anatin'ny 10 andro ny mpifanarana politika araka ny voarakitra ao anatin'ny ity fanapahana ity amin'ny andininy fa 420. Dia andrasantsika eto indray na tena ho vahaolana amin'izao krizy politika izao ity fanapahana natao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity na ahoana. Enganika tsy ho toy ny pacte de responsabilité tamin'ny taona 2012. Fa ny ariary ny fitakin'ny vahoaka fanovana nandritra ny famorian'ny HVM olona teny amin'ny Coliseum androany nateo azany fitaterana sy ny fikaramana ireo olona natrika izany dia tsy nahafeno ny Coliseum ny HVM izay nilaza fa aneho ny heriny tamin'ity androany ity teny toerana Arcaeton Andriantsilavo. Fitoniana toro izay no hita teny amin'ny fitaratr'ireo taxi be ny azon'ny Coliseum androany. Ajaony savetim-bahoaka izay kosa no hita teny amin'ny sora-baventy sy ny t-shirt no zaraina ho an'ireo nantsoina
na no karamaina raha ny marimarina kokoa. Sora-bola samy hafa no hoe ny tena toerana nandritra ny tontolo andro. Ao ny milaza fa nomena 5,000 ariary isan'olona, ao ny milaza fa 2 alina ariary, ary misy hatrany amin'ny 5,4 alina ariary. Vao maraina, hita teny rehetra teny ny taxi be, miandry olona 7 na 50 isaky ny fokotany. Vao maraina ihany koa teny an-toerana, nandeha ny ady hevitra ny amin'ny fomba fandraisana ny vola sy ny fanaovana ny lisitra. Dia mena izy, akao izy. Dia makaiza manaraka an'izy? Makaiza. Efapolo zao zay roa amby efatra amby efapolo maraka ireo ihany zany mahazo manaraka manao daholo. Aka le anay makaiza? Manaraka miaraka amin'ny tasy ianao. Dia nenay 80. Zato ny dia rasana eto mandeha restan. Eo ihany samy atao eo anatin'le bolany eo aloha tamin'ny 12 ora atoandro, ny atsasaky ny kianja ny feno olona ary tsy niova intsony mandrapatapitry ny fionana. Maro amin'ireo nanatrika aza, tsy ny fiantsona akory no nahaliana azy, vao nahazo vola dia niazo ny lalana nody. Raha ny vaovao eno hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity, fotoana hanehoan'ny SVM ny tanjany sy ny hery ny teny amin'ny Coliseum androany. Raha ny zavanisy anefa, tsy nahafen'ny Coliseum akory ny olona natsoina, na dia mbola niampy ireo avy any amin'ny faritra aza. Ohatra amin'izany ny teny Atsimondrano, Carion, Ambohimanga kely, hatrany Moramanga. Midika izany fa efa mahay makalesona amin'ny tantara sy ny zavamisy ny vahoaka ankehitriny. Mila fanovana araka ny fitakiany be sy ny maro ny vahoaka, na eo aza ny fanambazana vola, izay fomba fanaon'ny fitondrana SVM hatrizay, tsy mahasarika ny maro intsony izany. Ny fiovana takiany rehetra dia ny fametrahana vahaolana maharitra amin'ny tsy fandriampahalemana, ny fiadiana amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny vidim-piainana, ary indrindra ny fanajana ny lalam-panorenana, ahafana mametraka filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena, ka tsy hisy intsony ny tsy maty manota. Iato vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra reto isika mialoha ny anarahana ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay anarahana fanadihadiana manokana ny lalao famaranana ny Champions League ary ny fihetsiketsehana tany Frantsa fanoherana ny Emmanuel Macron. Rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant d'Immeubles avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant d'Immeubles, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko.
Yaourt double crème, citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolait double crème, la crème des yaourts. Socolait, le goût du vrai. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra. Mangidina efa mampazo tomana toy ny angivy eo. Izy ny mbola tsara za mafonja. Mamety fotoana za festival libertariat 26-27 mai tany efa mandona tombona malilo. Izy ny Des hommes sont entrés chez moi, ils sont là. Non. Je n'ai pas su la protéger. Papa, où est maman? Ceux qui ont fait ça. Vous avez l'air mieux. Vous sortez, vous voyez des amis? Araka ny sary famantarana iny dia ny horonan-tsary Devohitra indray no arahinao ary ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny kolo anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray efatra amin'ny taona 24 ny orinasa Ambatovy manao ny fitrandrahana ny Kelas Cobalt Moramanga no nanomboka ny asa fiarovana ireo zavamaniry orchidée izay hita amin'ny faritra misy ny toeram-pitrandrahany amin'ireo orchidée arivo eto Madagasikara karazany 520 no hita ao Ambatovy any Antsiprinjay ary arana amin'ny Lili Rapiata. Efa vita tamin'ny taona 2014 ny famantarana tsirairay ireo orchidée nandritra ny fanadihadiana na ny étude d'impact environnemental fa taty amin'ny taona 2014 sy 2015 kosa dia nanokana toerana roa anatobiany ireo orchidée Ambatovy dia ny ao Vodibasy ankenjana izany. Fiara-miasa tamin'ny Missouri Botanical Garden na ny MBG no nananganana toerana fialofan'ny voninkazo orchidée na ombrière ka tao no nanaraha-maso ireo orchidée rehetra mandritra ny herintaona. Alohan'ny hamerenana azy eo amin'ny faritrala fitahirizana. Averina ihany koa ny orchidée mandritra ny fotoana ny fanarenana ny toeram-pitrandrahana. Alohan'ny défrichement zany zay dia maka an'ilay orchidée zay tia aloka aloha zany na hoe ilay orchidée maniry amin'ny tany zany na zay takatra ny tanana dia ny faharoa indray zany mandritra ny défrichement dia eo indray zany manangona ny orchidée zay efa mianjera ilay hazo zany amin'iny dia hita ilay orchidée zay eny ambony ilay tia hafanana masoandro zany dia manangona ny indray amin'ny faharoa dia alefa tia amin'ny ombrière dia atao amin'ny ombrière indray zany izy esahana zany zay mamelana rehetra dia atao collecte angalana échantillon zany zany hoe fleur ny alaina dia misy partihana feuille zany ravina dia atao anatina boîte kely io zany anaty alcool dia aveo koa maka échantillon ny ravin'le individu zay mamelana zany dia io zany aveo alefa identifiena any Paris zany any amin'ny spécialiste sy any amin'ny Q any Angleterre dia aveo zany iny rehefa identifie dia averin'ny zareo aty moa ny anarana rehetra dia rehefa fantatra io zany dia ny tanjona manaraka indray hoe le individu ana orchidée zay fantatra zany dia ampaniriana averina eny amin'ny ala amorona ala eny dia mba aniry zany dia misy fruit aveo na hoe graine dia iny zany aveo miparitaka dia maniry eny amin'ilay zone de défrichement efa tsy nisy teo dia zay zany sûr fa hoe hiparitaka ilay orchidée aveo. Amin'izao fotoan'izao dia mahatratra 1,504 ireo singan'orchidée clown ao amin'ny sahana kenjana ary 5 sy 2 no isany ao Vodibasy.
Mahatratra 570 sy 500 kosa no efa tafafindra ao amin'ny faritra ala fitahirizana. Karazana orchidée sy vaovao no hitan'ny mpikaroka hatramin'izao ary tsara ny manamafy fa 800 orchidée hita ao Ambatovi dia tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Dia ny tanjona manaraka moa zany hoe anao an'ilay micropropagation zany anao orchidée na hoe anaovana culture in vitro zany le orchidée sy tena hoe le efa ho tady lany tamingana na le hoe rara zany na tsy dia misy tsy dia hita firy aty Ambatovi. Ireo zany miavaka satria hoe manana importance ao amin'ny conservation ireo. Dia ireo koa zany dia ho alainy ireo zany anaovana culture in vitro dia iny zany velona avy eo dia mahazo individu maro be dia iny avy eo lasa voaro manokana zany ilay individu izay hoe miavaka io na hoe important io. Tanjona Ambatovi tsy sy ny fahaverezana amin'ireo zavamananaina anankiloiny ary ny azona tombony aza ny kendrena ka isan'izany ny fiarovana ny orchidée ao amin'ny faritra ala arovany. Fanosokafana omaly ny toeram-pikarohana sy famokarana trondro rehefa niato antaonany maro ao Andasibe ho fanatsarana ny seha-piariana trondro eto Madagasikara no anton'izany ity toerana ity izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Ampina. Tena toerana rayonina saina. Pour la station piscicole d'Andasibe et pour la coopération. Araka izany, amperinasa indray ny toeram-pikarohana sy famokarana trondro amin'ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ao Andasibe rehefa ravana nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Geralta ny taona 470 Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny coopération internationale en recherche agronomique pour le développement teo ambany fitarian'ny ONG APDRA no nahafahana nanokatra indray ity fitoeram-pikarohana anatin'ny tetikasa Ampina izay mirefy 2,4 hektara ao anatin'ny valan-javaboarina Andasibe ka ny 80 ara amin'izany no bassin ny vondrona Europeana no mpamatsy vola. Ny inauguration station dia ahafahana manao fikarohana voalohany no miompana amin'ny resaka fiompiana. Zany hoe misy trondro ho andramana amin'ny resaka sakafo, amin'ny resaka fahafahany amin'ny miaritra ny atsika, ahafaha fitombony jerena koa hoe ahoana ny ahafahana mivaloriser le espèce endémique, zany hoe ireo trondro efa zanatany izay atsika tena atsika nefa efa manomboka melany tamingana amin'izao fotoana izao. Ny tanjona zany aloha voalohany aloha namatin'ny tsena izay eo toerana. Tanjona le izy lavitresaka. Misy karazany maro ireo dobo-trondro hita eto amin'ity fitoeram-pikarohana ity ary efa misy paikady ho fiarovana ireo trondro raha misy ny tondradrano. Misy ny ity hitantsika eto ity ny bassin de stabulation anarany velarany. Dia manaraka izay misy an'ity bassin hitantsika ato aoriana ato ity 3 ny velarany. Zany hoe bassin na géniteur zany izy io, zany hoe ny renin-trondro na ny lahan-trondro no alefantsika ao anatin'io bassin de 3 io. Misy bassin anara anaky 90 hitantsika tsy ariana azy raha ohatra ka hoe misy andrana ataonay na famitahana ataonay zany dia manana bassin de 10 zay anaky 4. Zany hoe raha misy andrana na expérimentation ngezangeza zany hoe trondro maromaro zany no alefa tiana anaovana andrana dia atao any anatin'io bassin de 10 io. Mampiavaka ity fitoeram-pikarohana momba ny trondro eto amin'ny parc Analamazotra Andasibe ity ihany koa ny fampiasan'ireo teknisianina puce électronique apetaka amin'ny nofon'ireo trondro. Ny trondro ampiasainay aty Andasibe dia asianay puce satria ireo trondro ireo dia avaina manana fiaviany samihafa ka mba hamantaranay hoe ity trondro ity avaina tsinanana dia asiana puce izy misy appareil lecteur puce ny anarany dia izy io atao eo amin'ny nofon'ilay trondro satria ny puce dia atsofoka ao anatin'ny nofon'ny trondro. Malagasy maheran'ny iray tapitrisa amin'izao fotoana izao no mivelona amin'ny seha-piariana trondro ary nahatratra 4,7 sy 3,000 taona ny vokatra azo avy amin'ny tsono andranomamy ny taona 2014 sy 2020. Raha ny fanazavana itombo tarehimarika io taorian'izao fisokafany toeram-pikarohana sy famokarana trondro eto Andasibe izao. Fanisokatra omaly ihany koa ny hetsika Matadog andian'ny fahatelo, hetsika izay entina hanomezan-danja ny chien de race sy ireo mpikarakara alika. Ankoatra ny hetsika teto Andrenivohitra dia nisy ihany koa tahaka izany tany Antsirabe nandritra ny 3 andro. Lili Rapiata.
Teto Akorondraindray no ny fanome fotoana ny mpankafy alika chien de race eto Antananarivo. Mada Dog Show hetsika entana ampifondrona ireo ny manana alika chien de race rehetra karazany maro. 3 andro no ananan'ireo mpankafy alika ireo hifampizarana hevitra ary ihany koa azona torohevitra avy amin'ny manam-pahaizana momba ny alika. Dia tamin'ity taona ity zara telo izy andro anankitelo zany. Dia ao ny fitsarana ny alika, dia ao ny andro izay natokana ho an'ny zareo club de race, izay androandroany sabotsy moa zany, ary rapitso dia ao ny fifaninanana. Ny mampiavaka kely azy amin'ny ireo andiany roa voalohany dia amin'ity taona ity ny Mada Dog Show dia nasiana ihany koa zany any Antsirabe, izay voalohany vao nisy an'izay zany ary ohatran'ny isan-taona moa zany dia manafatra foana zay an'ilay juge expert international hitsaran'ireo alika. Fanararaotana ho an'ireo club de race ity hetsika ity raha ny voalaza ny mpikarakara trany ahafahana mitsara ny alika. Ohatran'izy zao hoe vidy alika izy, dia tamin'izy vidy alika dia tamin'izy vidy azy zany nitenen'ilay olona hoe zao ny rasin'ity alika ity. Izay fotsiny lazain'ilay olona fa tsy manana pirofo izy mazava tsara hoe io marina ve le rasy, dia izay ny antony atongavany aty tsaran'ilay alika izy hoe tsara hoe tena zao marina ve ty rasy ity. Manamarina aloha le juge dia avy eo manome taratasy mifandraika amin'izay izay atao amin'ny association cynophile de Madagascar atao amin'ny ACIM zany. Le juge io izy zany juge expert multirace, zany hoe mahafantatra mikasika ny rasy maromaro izy, mba tsy ilazako hoe ny 7 isanjaton'ny rasy dia fantany avokoa. Dia izy zany ny afaka mijery satria izy niofana tamin'izany, niofana amapolo taona ny maro izy mahatonga juge expert. Zay moa ny antony nanafarana anazy satria raha eto toerana tsisy afaka manao an'izay satria tsy manana an'izay faripahaizana sy anaovana an'izay. Dia izy juge zany no mijery an'ilay alika sy afaka manamarina an'ilay izy. Dia mitondra ilay alika ampidirina tsirairay. Maly zao ohatra nefa nisy zato mahery zany ny alika nitsaraina teto dia jery tsirairay ilay alika, jereny ny nifiny, tsapainy ilay izy, asainy mandeha hoe tena izy marina ve ty. Nanomboka omaly ary farana rampitso ity hetsika ity. Fitsarana alika ary fifaninanana concours de beauté ho an'ny alika isaky ny karazany tsirairay avy no natao. Misy ihany koa ankoatr'izay ny fifanankalozana eo amin'ny samy mpiompy sy mpikarakara alika, ankoatra ny fanazavana mikasika ny sakafo tokony omena ny alika tsirairay. Fa ho fankalazana ny fetiny ireny dia isan'ny fampisehoana lehibe iarana amin'ny Métis Production eny amin'ny kianjan'ny Bevalala Rampitso alahady fa 17 ny volana May. Anafana ny lanonana ao anatin'izany nitarika taona semena Mr Saïda sy Tsota. Ny Métis Production izay efa fantatra ny rehetra amin'ny fikarakarana ny fampisehoana tahaka izao, efa vonona avokoa ireo mpanakanto ary ireo mpijery sisa no andrasana ao anatin'izany fampisehoana izany. Fanazavana ary tanteriny Kaiton Andrensilavo. Voaka eto Bevalala sy ny manodidina. Métis Production développement antique, fête des mères bomba be miaraka amin'ny Tasmina, Misy Saïda, Tsota. Alahady 27 mai 2018 manomboka amin'ny 10 maraina mandra-parivony andro ao amin'ny 15 Métis Bevalala. Vididirana 4,000 ariary. Ivoa amin'ny 9 maraina vavahady. Tasmina, Misy Saïda ary Tsota. Alahady 27 mai eto Bevalala. Efa misy tsakitsaky sy zava-pisotro isan-karazany eny an-toerana. Azafady no fadila lelay kajo aminao zatsy mila. Bevalala sambasamba zao ianareo iaraka amin'ntasmena ao amin'ny kianjan'ny Bevalala ny fotoanantsika amin'ny fetiny reny ho avy zao, zany hoe ny 17 volana May. Ambiance tokana solo miaraka amin'ny Tasmena sy ny mpandia sy ny musicien rehetrarehetra. Io sambasamba ambiance tsisy karaha io koa 800 vol tonga de popoka be. Ao tonga ao koa zany Mr Saïdy de Tsota miaraka amintsika ao ambiance riavo tsisy ohatr'izany tsony. Fa ty ambiance tokana iaranao Tasmena ao Bevalala ny fotoana ny 27 Mai fetiny reny miara mandalaza ambiance popoka. Sinjan solo Sinjan solo Sinjan solo
leo andaka santrarinatsy atrany anaty aratoavatsy de makatsy asydomera de mibotla miataka adinlika anamaty satavoanga alebarea rekantsika raha ekipe mandeha oafase moakipe atao resaka bola ny fomba fiteny de misy esahita ho ano kapiteny eo resaka mamona ye mame fotoana anareo za amin'ny fetiny reny zany hoe ny ala raha namtena aotsika aokasy azadima ao amikajapevavana fetiny reny ala zao de fika miaritra trany mivoatoa bibabiba mixa milomalomaro zaza faiza le nandresoa nefsi panalaze kopenona namana fatroany zamba mananazy tino de andanana ze para eto tanana de tonga de toanana mba inona ny tanana sambasamba io a atram'izay natao simena zao vao tonga be valala dikan'izay ny fiomanana nandritra taona be deabe zay a efa tena vonona ny tenanay a anome ambiance mipopoka be anareo amin'ny kanjany be valala ny 27 mai ho avy zao zany hoe fetiny reny miara-manalazy tsika rehetrarehetra ka tonga de fa omany daholo ny force rehetrarehetra fa ambiance tsisy ohatry zany ambiance tsisy karaha ty koa 800 volt popoka sitrany solo e zao de zao a direction be valala ny 27 Akovoka et be valala sy ny manodidina Métis production développement romantique fête des mères bomba be miaraka amin'ny Tasmina misy Saïda Zuta alahady 27 mai 2018 manomboka amin'ny folora maraina mandra-parivony andro ao amin'ny 15 maitsy be valala vididirana 4,000 ariary ivoa amin'ny valora maraina vavady Tasmina misy Saïda ary Zuta ny alahady 27 mai et be valala efa misy tsakitsaky sy zava-pisotro isan-karazany eny an-toerana média officiel Cool TV fa ho tanterana ny oalana lalao famaranana amin'ny fiadiana ny amboarany Ligue des Champions izay iona ny Real de Madrid sy ny Liverpool iady ny lalao raha ny famakafakana ireo mpity fanatanjahantena na manatombo aza ny Real de Madrid fanadihadiana olona saina any oalina amin'ny 1 latsaka fefany ora eto an-toerana izay no anatanterana ny lalao famaranana eo amin'ny Ligue des Champions izay fanandrasany mpity baolina kitra maneran-tany Real de Madrid sy Liverpool no ifanandrana amin'izany raha ny famakafakana ireo mpity baolina kitra manana ny tombo ny ekipan'ny Cristiano Ronaldo amin'ny fananana ireo irakiraka sy lohalaharana efa zatra miaraka mety ametraka tantara ihany koa nefa ny Liverpool izay tsy nampoziny maro amin'ity lalao tanterana any oalina ity izay fanandavy ireo ekipa goavana ka tonga amin'izao dinga ny famaranana izao mety andresy ny Real de Madrid amin'ny satery ihany koa araka izany Liverpool hoy ny fijeren'ny mpity baolina kitra na izany tsy zany manantena ny rehetra fa iady ny lalao amin'ny ity alina ity Mohamed Salah едва не добрался до мяча, был немного не туда. Salah и Milner. Any ivelany nanao fihetsiketsehana manerana ny Frantsa ireo andian'olona manohitra ny politika ara-toekarena sy ara-tsosialy arosony ny filoham-pirenena Emmanuel Macron fihetsiketsehana izay notariny ireo fiombonana sindikaly antoko politika mpanohitra sy fikambanana maro samihafa fanadihadiana amin'ny sariny France 24 fikambanana sy vondrona mahery-ny enimpolo no nitarika ny fihetsiketsehana fidinana an-dalambe manohitra ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron manerana ny Frantsa androany. Isan'izany ny vovonana sindikaly antoko politika avy amin'ny ankavia France Insoumise, Parti communiste français, mpiasan'ny Air France sy ny syndicat maro samihafa anton'izany ny fanoherana ny politika ara-toekarena sy ara-tsosialy izay arosony ny filoha frantsay voalazan'izy ireo ho mahery setra. Tao anatin'ny fety sy ny mozika no nanatanteran'ireo anti Macron ity fihetsiketsehana ity. Isan'ny toerin'izy ireo ihany koa ny fitondrana fanitsina mikasika ny fidirana amin'ny ambaratonga ambony. Mahery ny 30 kosa ireo olona izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana fanadihadiana tany am-piandohany ny fihetsiketsehana izy ireo izay voalaza ho nitarika korotana sy nitondra fitaovam-piadiana. Mifarany etsy ihany koa Top Classique Top Grave ny fiaraka taminao tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ankasitrany ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mamy fotoananao indray rampitso. Veloma tompoko.
est au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.